Miamiana trano ny isan'ireo mararin'ny COVID-19 izay miaina anaty tranga fahasarotana araka ny antontanisa navoakan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny sabotsy teo. Raha nisy 20 izany 12 ka hatramin'ny 17 febroary teo, dia 17 kosa izany tamin'ny herinandro lasa teo. Ny natoraka izany koa ny isan'ny marary satria raha 236 ireo marary vaovao tamin'ny tapa-bolana lasa dia 700 tamin'ireo 907 mahery natao fitaliana ihany no vao marina fa mitondra ny tsy mokaretina teo ny elanelany 7 hatramin'ny 15 febroary. 5 kosa ireo matin'ny coronavirus, 570 kosa no nambara fa sitrana soamatsara ny 15 febroary teo. Mbola tsy afaka miverina ny sekoly ireo mpianatra any amin'ireo faritra nandalovany rivodoza Eminatsy noho ny fahasamban'ny fianarana. Ankizy misa 270 ary iray hetsy no tsy afa-mianatra. Araka ny tatitra ny barao nasionaly misana amin'ny fitantanana ny loza sy ny tandinin-doza omaly alahady. Sekoly misa 470 ary barao 9 no nahitana fahasimbana ho hatrany ny tatitra. Efitrano fianarana 10,420 no simba tanteraka, 770 no simba amin'ny ampahany ary 770 no nikipaka ny tafony. Anisan'ny tsy ahafahan'ny ankizy mianatra ihany koa ny fandraisana ireo trabona eny amin'ny trano fianarana. Efa nanambara nefa ny teo anivon'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena fa tokony afindra any anaty trano ilay ny trabona ahafahan'ny ankizy miverina mianatra ara-dalàna. Mangataka Madagasikara nazava ny heviny manoloana ny ady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine ireo solitena maharitra sy ireo mahasovon'ny firenena vahiny maromaro eto Madagasikara. Mangataka ny fanjakana malagasy hanameloka ampabaimaso ny fidiran'ny Rosia any Ukraine ny solitenan'ny vondron'ny firenena Europeana sy ny firenena Frantsay, Amerikanina, Japoney, Norveziana, Britanika ary Suisse tao aorian'ny fionan'izy ireo androany alatsinainy. Raha ny tatitra nataon'izy ireo tamin'ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy dia mamporisika ny firenena malagasy hitaky ny fampitsaran'ny Rosiana ny fidirany ao Ukraine izy ireo ary koa ny mba hanajan'ny Rosia ny fiandrianan'ny firenena Ukrainiana. Ho an'izy ireo dia zava-dehibe ny hovaly-teny Madagasikara amin'ny alalan'ny firenena mikambana no ahafahan'ny Madagasikara mampiakapeo ho hatrany ny fanazavana. Mangataka ny Madagasikara mba hiray feo amin'ny filan-kevitry ny fandriam-pahalemana ao amin'ny firenena mikambana izay manao mailaka ity lazaina fa fidirana kely nataon'ny Rosia ity izay andatsabato ny alarobia ho avy izao any New York izy ireo. Hatreto mbola tsy nanambara ny heviny mahakasika ity raharaha ity ny fanjakana malagasy.